Mandroso atao tokantrano indray ny fandarana ankizy-STEM ho amin'ny androany miarahaba tompoko lahy miarahaba tompoko vavy. Ny aretina drépanocytose no resahantsika androany. Ity aretina ity moa raha tany am-piandohana dia toerana sy faritra vizity eto Madagasikara no nahitana azy. Amin'izao fotoan'izao kosa nefa dia efa miparitaka amin'ny faritra maro ny aretina drépanocytose. Ho arahantsika eto anatin'ny fanadihadiana mikasika hoe inona ny mety mahatonga ity aretina ity, inona ny fitsaboana, inona ny fisorohana, tonga dia arahantsika avy hatrany. Ny aretin'ny ankizy resantsika androany dia ny atao hoe drépanocytose. Maninona moa ny drépanocytose no resantsika? Drépanocytose dia misy ary betsaka eto amintsika. Raha ny antony tanisa farany dia eo amin'ny folo isan-jaton'ny malagasy no mitondra an'ilay ataoko hoe io aretina io fa tsy voatery mitsanga ety ivelany ilay izy fa ao anatin'ny raha maladie génétique azy. Taloha dia ny olona misy toerana maromaro eto Madagasikara hoe amin'irety toeran'ireto ihany no misy drépanocytose fa noho ny fifangaron'ny fiarahamonina dia ny malagasy rehetrarehetra dia mety mitondra an'ilay gène daholo. Mariko moa fa tsy aretina ilay izy fa gène ao anatin'ny tena izay amin'ny fepetra maromaro dia mety mitramana misy soritra aretina izay trangana izany. Izy io dia azo avy amin'ny ny ray aman-dreny amin'ny maha hoe maladie génétique anazy. Dia ao anatin'ny raha ao misy hémoglobine normale dia misy l'hémoglobine S ho an'ilay olona mitondra an'ilay gène, ka rehefa misy an'io hémoglobine S io dia tsy souple intsony ny globule rouge, ny liomena tsy souple intsony. Ny liomena dia sela anankiray anatin'ny raha izay mivezivezy ao anatin'ny rahan'ny olombelona anankiray. Dia arakaraka ny andehanany io, any amin'ny lalan-drà kely izy dia mety mifotra kely, any amin'ny lalan-drà be izy dia mety maka ny forme tsotra. Dia rehefa misy an'io hémoglobine S io anatiny dia lasa tsy souple izy, lasa tsy monsieur déformé izy dia rehefa any amin'ny lalan-drà kely izy dia mety manetsina an'ilay lalan-drà kely dia miankina amin'izay ny trangana aretina. Ny fitrangany ho an'ny zazakely latsaky ny 5 taona dia atsatra ilay zaza, mavomavo izy, ngezangeza ny ariny na ny ratony moa fiteniny amin'ny teny frantsay, teny indray izy marary, manavo matetika miaraka amin'ny atsatra, indraindray izy mivoto ny vanitaolany, indraindray izy mitaraina marary kibo. Ho an'ny zaza lehibehibe moa dia mitaraina marary kibo na marary tratra na sanatria manao an'ilay hoe accident vasculaire cérébral, izany hoe tsitsin'ilay hémoglobine S ny lalan-drà kely any amin'ny ati-doha dia lasa manao trangana aretina ohatran'ny tapaka lalan-drà ilay zaza, dia malemy ny tapany ilany, ny tapany ankavanana ohatra, dia matetika tokoa mitranga io. Tsy hoe aretina hoe rara fa rehefa manao drépanocytose ny zaza anankiray ka tsy voara-maso tsara na tsy manaraka prophylaxie tsara dia mety mitranga aminazy izay accident vasculaire cérébral izay. Rehefa inona no mitranga ilay aretina? Ho an'ilay olona izany efa mitondra an'ilay gène ka hoe manara-dalàna ny zavatra ampianarina anazy izy, misotro rano tsara, tsy mankany amin'ny toerana tsy ampy rivotra izay ho resantsika manokana moa rehefa avy eo dia mitranga ilay aretina. Inona no mahatonga anazy? Tsy ampy rano izy, manavo be izy dia tsy nina fanafody izy mba hafampidinana hafanana. Indraindray moa hoe misy infection, manao infection urinaire izy na infection amin'ny tsinay dia ireny midécompenser ny toe-batany dia lasa mitranga ilay crise drépanocytaire. Ny sasany mandeha avion tsy pressurisé, ilay aéroplane kely tsy misy rivotra pressurisé ireny, dia ny sasany miakatra eny amin'ny toerana ambony. Rehefa miakatra eny amin'ny toerana ambony moa dia tsy ampy rivotra dia lasa mijaly ny selamenan'ny olona anankiray dia mitranga ilay crise. Inona no ahitana hoe manao crise drépanocytaire ty zazakely ty? Atsatra izy.
mavomavo ny masony ohatran'ireny voan'ny tasy vondeny. Dia ny fitrangany hafa moa ilay nyteneko teo hoe marary ny vanimpotoanany a, mifotifoty daholo a, ngeza be ny ariny a, na hoe manavo matetitetika izy. Ataony analizy dia hita ao anaty rà hoe tsy ampy rà izy. Alalininy io analizy io a dia hita fa hoe mitondra l'hémoglobine S izy a, dia io moa misy karazany roa, misy ilay hoe SS sy AS a, fa hita aloha zany mitondra an'ilay aretiny izy. Ny zavatra atao rehefa mihetsika ilay crise-na drépanocytose a dia mila asiana misotro rano be ilay marary, mariaka foana. Fa ilay marary tsy hoe mitondra ilay aretina hoe mitranga foana ilay aretina, fa mandehandeha iny izy ohatran'ny olona rehetrarehetra, fa rehefa tratran'ilay condition midéclencher an'ilay aretina dia manao an'ilay crise drépanocytaire izy, dia iny ilay marary kibo be a, atsatra izy a, tsy ampy rà a, manavy a, marary daholo ny vanimpotoanany, marary ny kibony. Iny a ilay mila fitsaboana manokana. Ny fitsaboana rehefa aty amin'ny hôpitaly dia asiana rà izy raha tsy ampy rà, asiana sérum izy raha tsy nahavita misotro rano a, dia raha misy infection ohatra any amin'ny tsinahy na any amin'ny taolana dia asiana antibiotika izy. Ny drépanocytose dia aretina marary manaintaina, tena marary ny vanimpotoana, marary ny kibo zavatra. Dia mila fanafody manala fanaintainana hatramin'ny farak'izay matanjaka indrindra ireny zaza ireny. Any amin'ny tany mandroso moa dia ny fitsaboana ny drépanocytose dia efa mety manao fanandramana mikasika any amin'ny grefy izy a, dia misy fanafody atao hoe hydriase, zavatra maro isan-karazany amin'izay izay efa ampiasaindry zareo a. Eto amintsika efa manomboka misy manao hydria kely a, fa mbola tsy tena mandroso be izay fitsaboana manokana izay. Inona ny fisorohana? Rehefa fantatra hoe mitondra an'ilay gène ilay zazakely a, dia ampianarina ny ray aman-dreniny, asiana misotro rano foana izy a, raha mivalana izy dia tena arahana maso manokana, asiana misotro an'ilay eau du farine mba tsy ho déshydraté, satria ny déshydratation tena anisan'ny mampetsika ny crise anankiray a. Rehefa mandeha voyage izy dia tokony avion pressurisé ny andehanany a, raha misy hafanana izy dia mila fanafody fampidinana hafanana haingana, satria ny fiakaran'ny hafanana mampetsika an'ilay crise a. Tenenina koa izy mba tsy ho eny amin'ny toerana avo a, tsy hanao akanjo tery a, dia indrindrindrindra tokony hanao vaccine izy, satria ny zazavoan'ny drépanocytose a dia kely fiarovana dia mora manao infection sévère. Dia misy vaccine izay aporisihana manokana, dia ny vaccine fisorohana ny aretina amin'ny infection amin'ny hipa, satria iny mety mahafaty a, ny hépatite B satria mety asiana rà matetika izy a, ny vaccine fièvre typhoïde sy ny vaccine pneumonie. Ny eto Madagasikara manokana dia misy fikambanana atao hoe LCDM izay ao Analakely no misy ny foibeny a, manara-maso a sy mampianatra ny ray aman-dreniny zaza izay voan'ny drépanocytose a, mba hisorohana mba tsy hanaovan'ireo zaza ireo crise. Rehefa manao crise ireo zaza ireo a dia misy ny miditra hôpitaly a, misy indray ny hoe vitan'ny manatona ilay dokotera médecin référent izy a, dia iny dokotera iny mahay hoe zao ny ataonao a, fitsaboana an'io zaza io. Tohizantsika ihany ny fanabeazana sy ny fanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanantsika ao an-tokantrano. Androany a dia mikasika ny fifamaliana eo amin'ny ray aman-dreny a, eo mason'ny ankizy no resahantsika, izany hoe tsy izy tsy mahafantatra fa tsy dia tsara loatra izay fomba fanao izay, satria mitondra ohatra ratsy ho an'ny zanantsika, fa izany hoe mbola ampiana fanazavana misimisy kokoa hoe inona no mety fiantraikany raha ohatra mifamaly eo mason'ny ankizy isika ray aman-dreny. Tonga dia ho arahantsika ny fanadihadiana. Isan'ny olana ampiseho ao tokantrano a dia ny fifamalian'ny ray aman-dreny sy ny ankizy. Ny fiaina tokantrano moa sy lozan-dromoromo a, ary tsy voatery hifanaraka-hevitra foana na ny mpivady a na ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy voka-dratsy lalina amin'ny ankizy, indrindra amin'ny tanora, miala sakana na alohan'ny maha-olo-dehibe azy a,
ny mahita ny ray aman-dreniny mifamaly na miady, ary ny ray aman-dreny mifamaly aminy na mifamaly amin'ny piraita-po aminy. Ny fiainan'ny mpivady no ho tahafy ny zanany rehefa hanambady izy. Noho izany isika ray aman-dreny dia sara mifandamina rehefa sy mifanara-kevitra mba hampianatra ny ankizy hahay andamina fifandirana. Sy fifanara-kevitra sy voatery hitarika na hiafara amin'ny fifamaliana foana. Misy fitenenana manao hoe matoa nataon'Andriamanitra roa ny sofina fa iray kosa ny vava, dia natao hiaino bebe koa isika noho ny miteny. Matetika nefa dia ny mifanohitra amin'izay no misy. Indraindray tahaka ny olona manana vava 3 na 4 ianao fa sofina iray ihany. Ka aoka isika ray aman-dreny mba ho mailaka hiaino fa tsy ho mailaka hiteny. Matetika dia ny sy fahaizana mifampihaino ka mahatonga ny hevitra na resaka sy mifankahazo ny mahatonga ny fifamaliana na fifandirana na eo amintsika samy ray aman-dreny zany na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Sara kokoa ny manazava toy izay manakina. Lazao amin'ny vadinao na amin'ny zanakao ampahatoniana izay nampalahelo anao ohatra, izay tsy zakanao na izay tsapanao. Toy izay ianao ohatra hiteny tahaka ny hoe ianao dia sy mba mihaino na sy mba miraharaha mihitsy. Angamba mety sara kokoa ny ilazana hoe nampalahelo ahy na sy azoko ilay nataonao iny. Izany hoe manazava sy milaza fotsiny ianao fa tsy misara na manakina. Henoy hatramin'ny farany izay heviny na lazainy na dia fantatrao fa diso azy. Anisan'ny mampifamaly dia vao miteny ny anankiray tonga dia sy haino ny anankiray. Mora kokoa ho an'ny olona ny makatoa, indrindra ho an'ny zanaka raha mihaino sara azy ianao fa tsy hoe misasaingosaingoka sy ny sisa. Araka ny voalazako hoe ny zava-miseho ohatrany vao miteny ny anankiray mbola sy tapitra akory dia efa saingohany ny anankiray. Araka izay azo atao dia mba fadio na tandremo ny fampiasana teny manitatra. Matetika rehefa miteny sika ray aman-dreny amin'ny zazy dia miteny mampiasa teny manitatra tahaka ny hoe foana na hoe mihisy. Mety hoe indray mandeha no tara fidirana ny zanakao nody dia lazainao hoe ianao ty dia tara foana. Mety indray mandeha ny zavatra nataony dia ataonao hoe ianao dia ohatran'izao mihitsy. Dia ireny teny ireny mifatoka any amin'ny sain'ny ankizy ireny. Ka anjarantsika ray aman-dreny zany mba mitandrina hoe sy hampiasa ilay teny manitatra tahaka ny hoe foana na tahaka ny hoe mihitsy. Rehefa enjan-droa ny tady dia tapaka araka ny fitenenana. Noho izany sara kokoa raha zamina alohan'ny resaka mampifamaly ao an-trano, ka rehefa samy tony kokoa vao iverenana ifampiresahana. Isika ray aman-dreny manana ny adidy sy andraikitrasika, manana ny asasika. Mety hoe tezitra avy any am-piasana tany ianao na nifamaly tamin'ny patronao tany ianao dia tonga ao an-trano ianao dia lasa mifatratra any amin'ny vady aman-janakao na sy ny sisa. Sara ihany koa ny fahaizana miala tsiny. Ataoko fa isan'ny lesona sarobidy ampianarin'ny ray aman-dreny ny zanany dia ny fanetretena milaza hoe azafady fa diso. Matetika mantsy sy dia ao an-tsaisika ray aman-dreny loatra hoe sika ny indraindray mandratra ny zanasika. Ka ilay ray aman-dreny manetry tena miteny amin'ny zanany hoe azafady anaka fa diso sy nety iny. Mampianatra ny zanany sika ihany koa zay mba hanao tahaka an'izay. Fa no sika sy mahavita an'izay dia zareo fa lasa sy mahalala fomba mamalivaly ray aman-dreny, manirasera ray aman-dreny ny zanasika. Misy ankizy vavy anankiray ohatra nanontaniana dia izao no lazainy hoe
isaky ny tratranay nyfamaly dadanay sy mamanay a de miala tsiny aminay izy ireo fantany angamba fa nampalahelo anay ny fifamaliana izy ireo firy minitra zay sisy de mbola misy amanana kilasy ny dikan'izay a dia hoe isika ray aman-dreny ny tena tahafin'ny zanasika raha ianareo mivady ao an-trano aloha no mpifamaly lava dia miomana fa ho valivaliany ray ny zanaka ao koa ianao satria zay ny jerevany raha ohatra ianao ray aman-dreny a mahay manaja ny zanakao a dia ho hazainy ihany ko ianao dia ireo zavatra lazaiko hoe tsara fadina teny ampiasaina ny fahaizana mifampihaino tsara aleo aloha vita tsara lazainy anankiray zay vao miteniny anankiray dia ataoko fa hampihena na hampirindra ny mety ho disadisa na fifamaliana ao an-trano lao daholo ve nareo rakizy eto amin'ny fotoana fampianarana indray sika androany a zavatra hafa indray no entina ho anao a hoentina ho any ankizy madinika rehetrarehetra tsy ho be resaka fa tonga dia ho arahantsika avy hatrany a fa efa vonona daholo nareo angamba ao an-tokantrano ao akorana koa ny ilaina zany hoe rehefa mahita an'ireny atody ireny tsika dia goana ny ato ambony a sy ny ato ambany dia tsofina le izy a dia akoranyity sisa no azo zany efa maina tsara ny ao anatiny efa sisy ninina mivoaka ntsony dia hoengotsika ity atody ity a ary ho apetraksika amin'ny fasiana azy mbola manana nyity ambony ity zao tsika zany hoe tsika zany a dia sady mitsitsy fitaovana ihany koa no afaka manao zavatra marobe a amin'ny alalan'ny carton chemise anankiray a dia afaka havitana zavatra marobe zaraitsika toy izao izy dia tezatsika ity zany a ho aforosika ametrahana atao ametrahana an'ilay atody zany hoe jerena tsara ilay atody hoe ohatra n'aiza ny habeany a dia arakaraky niny no anetezana azy izao ohatra dia tezatsika ity mahazo toy izao sika dia asiana lakoly dia andeha ho itetezatsika mba afaka hipetraka tsara izy itetezatsika toy izao dia aforotra manana endrika toy izao zany a ilay asitsika ilay atody izay hoengotsika rehefa izay a dia maka loko hafa indray sika ataotsika ho karazana sofina ho an'ilay
ataontsika bitrokely zany ny sary atody io dia akaontsika karazana sofina dia manety sika lavalava toy izao ataontsika ny sofina anakory toy izao dia manety dia nalaina toy izao ilay atody dia nasiana ilay sofiny dia rehefa avy eo amin'izay tsika manisy ny masony asiantsika masony izy izao dia izao dia asiantsika orony dia ny volombava dia mahazo bitro kely mahafatifaty toy izao tsika rehefa vita izay afaka lokony iny afaka mampiasa loko maro isan-karazany tsika anaovantsika ny lohany ohatra lokontsika fotsifotsy toy izao afaka lokona maro isan-karazany dia iny bitrokely izay tiany ankizy ary milalao aneny bitrokely reny miaraka amin'ny sofiny ny sofiny koa afaka soratantsika arak'izay itiavantsika azy ohatra hoe aty toy izao dia mahazo bitrokely toy izao tsika fanariana ankizy azo atao any ampianarana tsara nefa azo atao any ankizy koa ao atokantrano ao ny manao ilay sary kely toy izao dia fifaliana ho an'ny ankizy zany. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny talentany ankizy indray tsika tenaina fa dia efa tsindrin-doana ny ankizy rehetra naraka ny talenta amin'ny androany dia ireto indray ary ny talentany ankizy kely rehetrarehetra izay tonga nandefa ny sariny teto aminay. Tourne, tourne ma toupie, tourne, tourne, tourne encore. Si tu t'arrêtes mon ami, je te frapperai plus fort. Au-dessus de la mer, un petit nuage bleu se lève dans l'air. Dans les prés, les herbes sèches, les hommes souffrent de la chaleur. Petit nuage change et plus vite devient noir. Et en partant, Jésus la petite enfant, moi aussi de l'aime, moi aussi de l'aime. Jésus les petits enfants, tape, petite main, tourne, joli moulin. Nage, petit poisson, fallait
Une souris verte. Une souris verte qui courait dans la rue. De ma papa dans la queue, de ma maman dans la queue. J'ai tombé là dans l'eau, ça fera un éclago tout sourd. Nafinaritra anareo ve ilay izy ny fandarana androany ny amin'ny herin'ny an'io toy izao dia mbola antena nefa dia mbola afinaritra anareo satria dia zavatra vaovao be indray no entiny fa ny androany aloha dia tapitra treto eto ihany koa izy dia mbola manentana ny ray aman-dreny ho an'ireo izay ray aman-dreny maniry ny idiran'ny zanany eto amin'ny fandarana ampiseho ny talentany dia afaka miantso ny laran'ny tarobia ianareo ary afaka tonga eto amin'ny toerana andionana an'izany talentany ankizy izany. Isaorana ihany koa ny ekipa teknika rehetra niara-niasa tamin'ny androany nampita ny sary sy ny feo tany tokantrano mametraka mandram-peona amin'ny herin'ny an'io toy izao indray.